Mivoaka ivavaka isika rehetra. Tonga eto amin'ity fotoana aminay indray izay ry Tompo, iaino ny teny avy aminao. Dia iaino izany teninao izany indray izay ry Tompo, koa midira ty amponay mba hanazava ny fonay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay zavavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra voaloatra ho toriana amin'izao alahady 17 manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka 4:11-20 Lioka 4:11-20 toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ranitra mba hihinana tao an-trano lola anankiray amin'ny fariseo izy tamin'ny sabata dia nizataratra azy ireo. Ary indro nisy olona mandrano anankiray teo anatrehany. Ary Jesosy namalaka nanao tamin'ny mpahay lalàna sy ny fariseo hoe, mety va ny mahasitrana amin'ny andro sabata satsia? Fa tsy nitenindreo. Ary izy nanendry ilay marary dia nahasitrana azy ka nandefa azy nandeha. Ary izy nanao tamin'ireo hoe, iza moa aminareo raha manaborikina momby latsaka andavaka fatsakana no tsy hampakatra azy miaraka amin'izay na dia amin'ny andro sabata azy? Ary tsy nahavaliny amin'izany zavatra izany izy. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy nifidy ny fitoerana aloha ka nanao taminy hoe, raha misy maka anao amin'ny fakapaharaha-mingady, aza mipetraka amin'ny fitoerana aloha, fa raha isy olona nalaina izay miatsa kokoa noho ianao, ary ho avy ilay nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe omeo toerana io olona io, dia homenatra ianao ka hisindra ho any fitoerana aoriana indrindra. Fa raha misy manasanao, mandehana ka mipetraha eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra, ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe, ry Sakaiza, mandrosoa etsy aloha kokoa, dia ahazo aja eo masony rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manatra tena anao hetry ary izay manetry tena no asambotra. Amen. Mino aho fa maromaro amintsika ireo no mianatra. Dia mba te hanontany anareo hoe aminareo izay mianatra ireo, mba hatsanganiko eny ny tanana izay teo ho farany. Raha misy mifanadinana ny mpianarana dia izany tsy teo voalohany fa teo farany. Tsisy. Ary izao indray, raha misy manasa anareo any amin'ny fiangonana any amin'ny hijery fampisehoana ohatra, hoe misy fampisehoana mpihira na hoe zavatra tiantsika any, dia iza no te hipetraka any eriana be? Tsy misy. Ya. Inona ny dikan'izay? Zavatra ao anatintsika ny maniry voalohany any ampianarana, na ny maniry hipetraka any aloha raha ohatra hoe misy zavatra tiantsika. Tsy misy maharatsy an'izany. Zavatra tsara izany, maniry zavatra tsara dia tsy misy maharatsy an'izany. Fa ny fampiasantsika izany no mety ho ratsy. Raha ohatra hoe diso ifikirantsika loatra ilay teo voalohany io sy ilay te azo toerana aloha, ka raha ohatra ka hoe izay ny tena andrandrantsika dia mety mitondra antsika amin'ny zavatra ratsy izany. Mahalala antso daholo le antso fandidiana hena iny ie. Tsara ve ny antso sa ratsy? Misy miteny tsara, misy miteny ratsy. Dia izao, raha namoronan'Andriamanitra ny antso tany voalohany dia zavatra tsara hikarakarana sakafo. Fa nisy olona ratsy saina taty aoriana nampiasa ny antsy atao inona? Amonoana olona. Zay le tsy mety. Ka tsy le antso no ratsy, fa ny olona nampiasa anazy no ratsy. Averiko, tsy le antso no ratsy fa le olona nampiasa anazy no ratsy. Dia ohatr'izay koa le faniritsika ho voalohany sy le faniritsika teo any aloha tsy izay akory no ratsy, fa ny fampiasantsika anazy no ratsy. Raha ohatra tsika teo voalohany mafy ohatra dia mety misy fomba ratsy ampiasantsika, ohatra mangalatahaka isika. Zay zao dia efa tsy mety. Na hoe teo any aloha isika dia atosikintsika ny namantsika ohatra. Raha vao diso andratrantsika loatra le teo voalohany sy teo any aloha dia mety mitary antsika amin'ny zavatra ratsy. Fa raha ohatra ka hoe mijanona ho faniriana fotsiny ilay izy, ka ohatra ka hoe tsy voalohantsika indraindray, na hoe tsy maka ny aloha isika ka tsy ataontsika olana be izany, dia izay zao tsy maninona izay.
Raha mitohy zany zay toetra izay ka mety mivadika zavatra ratsy. Zavatra tahaka an'izay no nitranga tamin'ity fotoana ity. Ny mpitondra fivavahana tamin'ny andron'i Jesosy de te hisehoseho hoe mpitondra fivavahana, te azo ady eo mason'olona. Zay ny tena zava-dehibe taminy, fa tsy ny ampianatra ny tena Andriamanitra madio. Vokany rehefa miseho ny fotoana tokony hisehoany zany fampianana zany tena Andriamanitra izany de hita mihitsy ny hoe tsy ataony izany. Ohatra zao eto misy olona mandrano, zany mandrano zany misy toerana faritra misy mibotsina feno rano ao anatiny zany, tsy le rano sotrotsika iny fa mety zavatra hafa, de mijaly iny olona iny, de izy zany mieritreritra hoe tsy azo atao manasitrana ny olona iny amin'ny andro sabata. Jesosy anefa de mampiseho tsara mihitsy hoe azo atao izany satria nahoana famonjena olona izany. Reto mpitondra fivavahana reto raha ohatra ka hoe misy biby latsaka ao an-davaka, ao amin'ny fatsakana izany, de vonjeny soma tsara na de amin'ny andro sabata azy. Kanefa raha misy olona amin'ny andro sabata tokony ho vonjena, de amin'izany sy tokony ho vonjena. Zany hoe tsy zava-dehibe aminy ny fanajana ny soratra masina, fa ny azy ny zava-dehibe de le misehoseho hoe mpitondra fivavahana, le te azo toerana ambony. Manomboka izao resaka olona lady malala, mety misy toerana ratsy omenantsika ao am-piangonanao, mety ho voahelikilika isika, mety atao tahaka ny tsinitsinina, fa izao manana an' Jesosy isika de tsy ataontsika olana na tsy voalohany isika na tsy mahazo toerana aloha, fa ny zava-dehibe de izao miaraka amin'ny Jesosy. Ny fahasavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavana Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao indray zay ry Jesosy eo fa nahazo izany teny avy aminao izany. Matetika de voahilika tokoa izay sekoly alahady ka lasa manana toe-tsaina teo ambony mandrakariva. Aoka po sainay amin'ny tokony ho izy anefa zany faniriana ho voalohany izany fa tsy ampiasainay ao amin'ny ratsy, ary ataovy mazoto mifikitra aminao mandrakariva izay ry Tompoandriamanitra io. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen.